ratsy be dia ny lehilahy ny fitiavany tena aiza hitatsika omany ao amin'iny eo amin'ny maso aty foana ny vadiny anintona zay no mahatonga ny hoe eto aho zany miteny hoe zay ny vehivavy a ny aminay lehilahy dika zay mba manamboarina ireo teny amboamboarina io voly mba amboary za tsy miteny mba jejojo fandraindray eny sorena ane lehilahy miala ao an-trano izy amin'ny valo verina izy amin'ny 10 aloha mbola akanjonany tonga izy eneraka amin'ny asa ny anao am'izany misolotika be mahitsy dia rehefa lasa mivoaka any am'izay satria any a mety misy manino misy manao metimety azonareo ve le izy na amin'ny zavatra rehetra apetrako tsara mihitsy le izy satria zavatra hita dia zay misy teny nivadiko zay maninona moa izy le diany maninona dia misy hoe diany tsaravady efa hainareo hoe diany tsaravady ny diany tsaravady za raha tsy nahay raha tsy izy ny teny anahy ny diany tsaravady io dia maninona diany tsaravady zany dia le hoe diany tsaravady dia zao lasa oay adiniko ny telefonina oay ianao adiniko ny telefona alenao zay zany le tsaravady zay maninona foana satany maninona fa ny dian-tatsy vadiray zany allô chéri mbola tsy hita foty fa mbola sekotra be mihitsy ny amin'ny asa tsisy asa izy amin'io tsisy asa mihitsy izy amin'io aleo aloha mba matimaty ny masomareo safiletika fotsiny mitonga ny folo tsy raha tena miteny hoe tsy fahotana ny maninona ary za raha tena miteny mihitsy ny avato nonka tsy handotra volo fa ny problème mane dia zao ndranay mihitsy ny lelelany tsy manome inona taraina mihitsy ny vehivavy na inona ary na ohatra hoe mba ranomanitra kely ary tsy misy eneo nefa tonga any am-piasana vao miditra amin'ny le toeram-piasana ny secrétaire anatahora fonctionnaire dia na ianao ary tena ohatrany tsy taka ny any aminay izy zany azo sika ve le izy azo nareo ve le izy ary zay am'izao fotoana zao be dia be eny mianatsiny be dia be eny mitsiriritranao io misy zao zaka be dia be ka raha vao tsy maninona raha vao tsy tamana am'le ao ianao inona zavatra miseho elolombelona ary satana tena fetsiratsy mihitsy eny anao raha moa dia andeha lavitra aloha fa mivadinao vadinao ihany fa mba maninona voilà mamo manalazy dia manalazy ay le anao ary mihitsy naninona nalanao dia eo am'izay anao tratra ny point de non retour hoe ianty vanyako ary fatoran'olona misy ene za tena mitena tsy misy olona hoe za andeha hijangajanga tsisy ny teny zany hoe za ranga andeha hijangajanga no any zao aloha zanareo fefalatsako izy eo izy oe ena ary ty faotana mafaty eto zany ilaina ny ao amin'ny tokantrano alohan'ny mariazy manokana fotoana mba hanitona aorinan'ny mariazy aoka hijanona ho maninona aza miteny mihitsy hoe efa zazadimo enina tso ena na dia tanjananao raha mety bebeny agnaminy tantanan'iny azonao aloha izy misy eny olona tena tsy samy teny mihitsy ny am'vady hoe tia mivadiko sahoana izy nareo tsy samy teny izany satria maninona na izy ara manahoana na izy ara menatra hoe eto zany aoka ba ho am'izay le vehivavy satria izahay lehilahy dia zao io maso io maninona misy fitiavana be lehibe ao amin'io masona io aorinan'ny mariazy okijanona ho manentony avao tia nambara tahaka an'izao foana lay lehilahy izy hoe
tsara avokoa izato bikanao za totompoko vavy afaka tsy misy clé ianao en baiboly eo zy tu es toute belle mon amour et il n'y a point en toi de défaut mba mahita an'izany izy comment tu es belle aujourd'hui tsara be anao zany hoe vaza vérité mihitsy hoe fa inona nahazo anao tato androany fa de inona loza ty nahazo anao androany voka mba ahita inona foana izy ny atsaranao foana izy ny akantonao foana izy a rehefa mihitsy ny tokatranonao tsara avokoa izy a izany taitra ny am'izay hitany izy ary araka ny efa hitantsika teo taitra am'izay tsapany ny vehivavy fa am'izay hitany kosa ny lehilahy ny vehivavy zany ary somary efa miditsakely ahy eto ny vehivavy a ninina hitany tsy de vataitra izy ary zay mahatonga ny vehivavy tsy tia mahitsiny maninona sankisankambinina io nefa tsy vatona na tatatananao io nefa tsy inny ianao fa tonga de izy miara-tanika satria fatany ninona satria fatany vatana ry vehivavy aza mba manaiky maninona mba ho kitikitihan'ny lehilahy zany ary indrindra indrindra misy faritra eo amin'ny vatana zay tsy tokony ho hitan'ny olona afa-tsy ny vadinao ihany satria raha vo tsy mivadinao no mahita an'izay dia atoporiziny maninona amin'le maso adala misy mantsy miteny hoe maso mijery maninona non au contraire mitondra iny ary tsy matafandromana rovinana iny mitako miparty tena tsy mety zany miparty tena tsy mety dia zao mido tanaloha zay mahatonga tsy hoe tsy tsara ny manao dolio zanak'Andriamanitra namosina manao décolleté ny fe ary zay koa mahatsara an'le hoe tsy hoe resaka hoe adventiste nany zay mahatonga hoe ny inona ny jipinao ataovy ambaniny inona ambany loariky scientifiquement parlant zany fa io zany tokony inona ihany ny mahita io mivadinao ihany indrindra fa nivadinao ihany no tokony maninona mikasikasy tahaka an'izay koa ny ato ny eto azonareo zay no mahatonga ny hoe ny vehivavy rehefa eo an'ilany tiny a dia sakambiny vadiny tahaka an'izao misy inony manana sens de sécurité izy tena matsiaro hoe ao tsara en sécurité sotra betsaka ka intime izy a dia vahoaka ho an'ny vadinao ihany fa tsy raisiny amin'ny hafa na dia aorian'ny fifandonana azy enonareo tsara ty dia tsy olana amin'ny lany ianao firaisana rehefa mahita ny vadiny amin'ny akanjo maro manify izy neny lehilahy zany averiko ndrany izy ary zay no tenenina hoe ianao vehivavy dia mila manina mikatsy mikojakoja mikarakara fa neny le raha io dia zao io masony fotsiny tena dala izy amin'io indrindra fa ny sexe opposé tsy fahotana zany mikarakara io karakara vatana karakara tsara vatana atao fifalinany ao an-trano fa zay a dia zava-dehibe ho an'ilay lehilahy izay zavatray manaraka tsy mety aminy ny teny hoe za mila fanampiana raha izy ny anasany hoe mampio a tsy de miteny izy fa ny ataonao zany maninona tonga de matsapa hoe inona ny ataoko ay ty ny ataon'izao izy eny zany efa zay le mahinona anazy zay le ambition kely eo anatiny hoe zany lehilahy tsy mila mifanampianao fa zany lehilahy vitako azonao aloha izy eto zany a zay le lehilahy raha tsy diso ty ny farany tsy de afaka miaritra loatra ny tamotamo sy ny angolangola izy efa izy zay ny angolangolanao sy ny tampotabazanao ary zay ny fitaovana ataon'ny vehivavy any ivelany manamona manaresa
voakan'iny ny vola tokony ho any vady aman-janaka. dikan'izany tokony fantatrao vehivavy fa ilay lehilahy iny zany tamizany zany tsy tia gidragira izy efa nanamy be dehibe zany ka raha any aminao koa zany a ny anazy areo maninona ny anazy ane tsy laniny eo e fa ny anjaranao zany dia maninona zay ny zavatra tsy afaka miaritra an'io manitsiny izy fa nizany izy zay mahatonga ny hoe raha vao misy reny adaladala dia zao naka vola tany amin'inona naka vola tany amin'ny tany amin'ny vadiny tsy nazo irany amin'izay inona ny irany tady ny zanany tena tiana le ray ohatra iza tena tia dadatinganina papa kozy nazo maninona ny farany miporitsaka le madama tsy nazo satria tsy nahina an'inona mety tsy nahina tambitamby ny amin'ny saka mantsy a hitanareo ny saka dia zao ny tena spécialité ny saka dia miamadoe le saka efa nino izy zay atory eo akaikinao izy zay eo ampofonao izy zay efa raha dia zay tedaviny saka eto zany a dia ilaina izy zavatra zay. Inona kosa ny raikitry ny vavy amin'ny lahy ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena mitombo araka ny hitantsika eo ireo teboka tsy maintsy fantatry ny lehilahy kosa momba ny vehivavy reto indray ny lehilahy dia devoarantsika mihitsy misokatra amin'izay zao no maso ny lehilahy dia ahoana marina tia ny vehivavy ny hotoanana sy akatoanana toanana foana izy mila ina zany le toanana mihitsy hitako apprécier ahoana zany akasikary tia ny vehivavy io ary zay no mampalahelo vehivavy raha miditsy ny trano anao le trano anao efa niova ny dra ny lambatratabatra efa niova efa mba misy ranomanitra ho an-trano nandray ny lehilahy tsy mba manana inona tsy mba manana an'izany fijery zany fa dia eo fotsiny ny lehilahy dia ohatrany hoe trano foana io dia fandriana foana io dia malahelo mihitsy ny vehivavy fa tsy mitenynao efa mba malahelo izy eo mbaravary ary namboariny volony bonjour tsy dia akory nefa fa mbananio efa mbananio ianao zany dia tokony jereo tsara fa marary eny eny fona izy io fa tsy miteny fotsiny hoe dia tena tsy hitanao hoe volona maro koa sarotra be aminy maninona ny tena mba manontany vehivavy tsy malahelo venareo rehefa mba ohatra hoe masaka ny vary a tena manamboarinao tsara ny loka tsisy appréciation tsara izany manao tsy miaravesa tsy tindezy tsisy inona mihitsy tsisy appréciation tsisy fakasitrahana mihitsy lany izy dia tonga dia zao nasina ray gazety taratra ohatra inona ndray ny vafana tsisy inenina mihitsy mba nasiny rano teo nanino tsy insotronao akory le rano marary eny eny foly fa saingy maninona izy tsy miteny izy ary raha mitoy zany alaim-panahy izy hoe sao dia mba misy manamboatra tsaratsara nolo io arahany azonao loha izy raha daladala sao dia mbona mba misy tsaratsara dia manomboka aninona amin'izay izy manomboka amin'ny ary raha fatao izay fiainana zay manomboka maninona leko fe manomboka amin'ny tadiva eo zany mety mieritreritsika le raha hoe zany kosa vity any fa important no zany important no zany ary za tena miteny an'izay mihitsy hitako mihitsy o miany le miany tsara tsara zao fa natao ohatra hoe tsy tianao izy tsara mihitsy le izy hoazy merci tsara fa natao tanao le izy ao anatinao zany misy inona misy tebiteby ao mba misy fifaliana koa hoe toalana izy dia mety hitena hoe vavongaiza zay mihitsy ny naturel zay ny naturel-le vehivavy fa ny lehilahy tsika na apprécienao zay na tsy apprécienao nareo zay a ohatrany maninona foana fiainanay foana zay soanao
to tantely ny teny mahafinaritra ka sady mamy ny fanahy no mahatsara ntaolana ny baiboly no miteny an'izay ao amin'ny baiboly izy ampiakaro an-trano izy ny sakafo tsara trano madio ny fatoky ny vady dia tia ny akasitrano azo aseho amin'ny fanomezana zany amin'ny teny malahelo izy raha dininao ny anniversaire na ny an'izany na ny mariazy nareo nisy fotoana tena tsy feriko fa zao aza no tena maninona miarana karaha tsy haiko ninona numéro mba zao zay vo mianatra ary tena atrano natonga ana hoe natsapa ny vie de famille parce que efa taona teo ngamba zay hitako mihitsy hoe ny vie de famille sarobidy mbola tsy tao amin'ity département dia efa nahita an'izay dia miezaka mitadidy fa hitako mihitsy ny faly mihitsy rehefa hoe anniversaire androany no tena tsy adinoko mihitsy zao ny androany le 30 le 27 fa misy adino ny anniversaire zany moko ny anniversaire ao karaha adinonareko zany ave tsy ho adino anniversaire hoany ny adinoko fa inao tsy izy amin'ny malala hitanao aloha le izy misy zavatra minime iveritsika lehilahy fa ohatrany tsy maninona fa amin'ny vehivavy zany satria vehivavy izy tsy mitovy natiora amitsika dia manao hoe eto zany ataovy devoira kely mihitsy zay satria zava-dehibe tiany rampinao foana izy amin'ny asa ao an-trano fampitonazana vesatra araoka zany no tanterana amin'ny lalàna tiany mahitsiny zany ary tena mba andramone ajuste kely ane rehefa raha tsy miasa iny mba sason vli sason vli zay zany zao mety moramora fa hitanao fa tena manina izy fa voasasa vli merci hitanao tena ohatrany hoe zavatra koavana be mihitsy ninona ny vita ataovy zay zavatra zay fa hitanao fa anampy ampahita fifaliana mety tsy zato an'izay ianao satria misy zay zao ny rahalaha-mpanambadiako dia zao miteneniny ny lehilahy ozy izy ministre des affaires extérieures étranger affaires étrangères ny lehilahy ny vehivavy izy ministre de l'intérieur zay mahakasika ny ao an-trano tsy manao mihitsy zay rahalahako mpanambadiana zay tsy manao mihitsiny izy vehivavy manatsavy lemozy izy fa la volany tsisy zany responsable tsika mba ataoko tao an-trano fa tsy mipasy tena hitako mihitsy hoe any tena za zany te hiteny mihitsy hoe manokana toko an-tranotsika zay le vehivavy zay dia tsy voatery koavana be tahaka ny anany ianareo satria za tena fifaliana ho anahy manasalamba fifaliana ho anahy manao lakosia tena raisiko fifaliana le izy satria zay te zay reniko any izy hoe rehefa rerenany ianao dia mety ho sahina dika zany dia zao zatra n'izay ary za mihitsy n'izay za mihitsy n'izay za zany rehefa mba malao ohatrany dia alao aloha tsy hitako vo atao manina moa vo rectifiena satria tamin'inoniny tamin'ny fokony nanaovana azy hoe avy nanasa lamba dia avy eo dia averinao ndraiky efa hoany tsy manao tsony amin'ny manaraka za ma tsy manao ratsy loha zay kanefa hitako hoe zay koa hoe hitanao le izy efa tegnana lehibe ny nataon'le lehilahy dia impression izy isor izy fa mahafinaritra tena atao hoe sambatra manana anao sambatra mananao tsy fantatra hoe nareo mba miteny an'izany amin'ny vadinao hoe sambatra manana anao vady sa rehefa tonga ihany fa raha volana sambatra mihitsy tsika manana ny daty fa tokony ianarantsika zay ny tanana mafy lehilahy dia tsy natao amihana fotsiny fa natao aninona mba sainy kely fotsiny le vehivavy ohatra manao raharaha izy 20 minitra izy rery fa rapinao izy lasa 5 minitra zany asa tokony vita asa
fois deux zany mitongo miasa vita zay ny mahatonga ny vehivavy indraindray za tena misalut ny vehivavy miasa ao an-trano indraindray misy lehilahy miteny hoe ianao dia tsy miasa mihitsy za miteny anareo fa za maika any an'iny zany ko tsy midiko hoe mandrary pastera fa za tao simba ny sainao rehefa tsy miasa any ivelany anao fa miasa ao an-trano fa goavana io asa io zanakao voakarakara vadinao voakarakara mitokantrano voakarakara raha mivoaka moa anao ka manana asa aza atao tramona iny mitranonao satria ao ane no fiainanareo menakavy ka dia rahasoa encourageny amin'izay zavatra zay dia hoy izy hoe tia maneho ny fihetseham-pony izy ary mila sofina miaina tia ny enona ianao tia ny enona izy azafady aza mba miteny mivadinao mitsy hoe efa eniko zany fa fantako zany e fa eno foana izy fa zava-dehibe izay zavatray satria zay mihitsy anao lay vehivavy tiana enona foana mora miova ny fihetseham-pony sy ny fiatsiny eto ale iretsaka kely mety hitanao izy mira ny tampoka fa manao misy zavatra miseho zao zany miantony misy dokotera to raha tsy diso madame dokotera miantony izy de biochimie son sang 20% moins de globules rouges que le sang de l'homme pour le transport de l'oxygène. Le cycle menstruel aussi, les eaux, le cycle mensuel du système reproductif engendre des changements qui créent de la tension et influencent les émotions et les comportements. Et on s'en est long, c'est tout comme malin. La règle, c'est la tampe comme maintenant. La règle, c'est la tampe qui la règle, c'est la tampe qui ah, ça fait la timide, c'est là. Face à une série, non, sang son sang 20% moins de globules rouges que le sang de l'homme. Ah, c'est normal. Ari, il demande un cycle menstruel. Mety manova zany, mety manakorotana ny organe zany, ny comportement ny dikan'izany, mila compréhension vehivavy. Fa aza miteny mihitsy ianao any ambaky, nenaraka raha soerina dia tena malaika. Nenarana valina ny tena. Azonareo izy. Aza mba manao an'izay mihitsy. Fa zay le vady zay, zay le inona zay, zay le vehivavy. Maheno mantsy miteny zany, misy tena manao ana raha soerina anareo satria tampotampokeo dia maninona. Tsy fidy moa zany izy io e. Sao izy nareo? Tsy fidy moa ny vehivavy io. Dikan'izany mila maka ny toerana ianao. Ary efa tsapanao izy dia tsisy zavatra mety hanimba ao. Eny ary. Malemy ny vehivavy fa matanjaka. Jereo tsara ty. Lafo mampatanjaka azy izy. Dia hoy izy hoe zao teneniny. Audition plus fine hoy izy. Meilleure vision nocturne. Eau de rat raffiné. Un système immunitaire fort, résistance plus forte aux maladies cardiaques pendant les années de fécondité, des missions, longévité plus grande, hein? Femmes vivent 8 ans longtemps que l'homme. Les vivants sont autant de malines, autant de malines, parce que malines, matanzaka, laïta zanya, zavataïta, il est là, en général, les femmes matin vate. Tsy ela izy sao izy nareo matanjaka nefa ny lehilahy fa ny vehivavy rehefa maty ny vady maninona mbola ela ihany izy jerevo expérience manodidina anao etsy zany a point fort ny vehivavy zany aza miteny mihitsy na zay nefa nakamalemy malemy anao fa maninona matanjaka vous êtes unique. Raha mialento zany ianao aza miteny mihitsy taxi ary angamba lehilahy fa mifaly anao fa inona fa mifaly anao fa vehivavy ary mipetra amin'izay toerana mahinona zay mahavehivavy anao izay
miazakazakytsika misy don anankiray izy hoe aina le don de l'intuition tsy hitako nanaovana ny intuition fa io intuition io inona moa zany ianareo mety mitefitry ohatra manitsilo za teny fa aza dia miaraka amin'ny vehivavy loatra aza miaraka amin'ny matetika fa indrena ny miaina izay fa ny vehivavy manana inona ataontsika hoe sixième sens ve tsy fantatro fleur ve ohatra tsy prémédité zay intuition le izy fantatrareo le izy le hoe zay ny tena tombontsoana dia eno ny vadinareo rehefa mba maninona fa ny anao koa dia tsisy an'izany akory mety anao tsy misy an'izany fa izy mahafantatra an'izay amin'le inona amin'iny vehivavy iny azo anareo le izy mety hoe izy mahita an'izany amin'iny lehilahy iny za tena isaorako an'Andriamanitra ozy ny vatoko misy namako zay zay tena ohatra ny very tena kafo izy za miteny anao fa aza dia takosina loatra ary mambolaka ny secret miasa rehetrarehetra zasy ahoana kosa fa ndraina dia ndray arivo zay vaty voaka tao anaty katikatira le tovolahy io kitako isoferany katikatira fantatro izy ahoana amizay maharitra tena paranao tsisy ary za tena tena ianao kosa zany ohatrany tsy mampandromandry ihany inona moa ny mahita anazy ny fihetsiny ny fiteniny fa tamin'izay ray alina zay niafina mihitsy vehivavy izy izy atao anabolana katikatira olona anankiray za gaga be mahitsy ny amin'izay fotoan'izay dia avy eo mifanena taminay izy dia resaka ohatrany hoe tsy misy ninona ny tiako tenena zany dia zao hoe ny vehivavy manana zay zavatra ary raha misy olona manatsofony mety miaina maninona aoka izy aninona mba eno ihany zany ninona ny vady rehefa maninona rehefa miteny raiso ihany le izy ozy hoe eto zany mora taitra amin'ny fikasiana eto zany aza kasikasiana tsy amin'ny antony ninona ny vadinao ary zay nandray miteraka ninona ny olana ndrandray tena ty zany misy zavatra anankiray ty mba teneniko anareo misy anena hoe zaza tsy naninona tsy nirina fa tonga dia rehefa tonga tokoa nefa le zaza tsy nirina iza manome tsiny an'ireny foana iza rehefa bevoka le ramatoa iza ny tena manome tsiny foana eno hoe tsy mitsy ny bevoka reny moa bevoka fa izy tena nabevokatsy iza nabevokatsy izy azadino zany fa eo amin'io zavatra io vehivavy indrindra fa vady le reo dia maninona izy ary zay ilaina an'le miresaka ihany koa nefa hoe hitatsika hoe nao mamao efa mba nao zay satria isy zavatra isy eo tsy araka ny tokony izy sanatria zany tia maneo amin'ny fomba rehetra ny fitiavana izy matetika amin'ny tantana manokana mifamihana sy mifanoloka ary ny faratampony dia ny firaisana ara-lofo zay zavatra izay mila toto vaovao izy ao amin'ny ankany foana inona ny dikan'izay ary eo ny ankany foana zao rehefa lehibe ny ankizy dia maninona lasa daholo daholo ny zavatra tena ohatrany tsy mety amin'ireny dia maninona ohatrany hoe foana ninona foana ny ankany dia mila inona izy mila zavatra vaovao eo aminareo mivady fiarahana ndray avaozy iny ny tena aretina iny nanay rehefa tena izy mivady rery ny ao an-drano tsy dia zakan'ny vehivavy miditra miazakazaktsika satria anisan'ny zavatra tiako mba ho ampitaina amintsika satria rehefa tsy ampianarina ny fiangonana io dia zao ny olona hafa mifiraisana ara-lofo olana izy io kanefa zao miazakazaktsika ny baiboly misy ny teny ikambana amin'inona izy ikambana amin'ny vadina izy voalohany indrindra Andriamanitra mihitsy ny naninona nanao ny sexe zany ny malahy
sy maninona mavavy tsy tokony mianjay tsika satria zavatra masina izy io tahaka antsika manao siansa azo rano izy tena hoe malahy ary nanome alalana aninona ampiasan'izany ao anatin'ny faritry ninona faritry ny fanambadiana eto zany de zao jesosy nakasitraka an'izany hoy izy hoe fanofo ray ihany izy roa tsy roa intsony de zao ny teniny conçu par notre Père Saint et béni par notre Sauveur aimant le sexe. Le sexe n'est pas impur, il est saint, n'est pas sale, il est propre, n'est pas trivial, il est sacré, n'est pas uniquement humain, il est également divin. Zay ny mahatonga an'azy hoe ato am-piangonana antsika miresaka azy tsisy resaka maloto ary raha tsy amin'ny fotoana n'izy de mety malasa say eto zany de zao ny raiky efa nanino ny concevoir an'izy nametraka an'io zavatra io jesosy nanino nitsodrano azy dikan'izany tsy maloto io masina io madio ary tsy maolona fotsiny fa inona mihitsy ozy hoe il également divin ary sika ve le izy de mandeha mitohy ny faharoa mikasika le firaisana ranofo de izy hoe tsy azo atao ny firaisana ivelan'ny fanambadiana na iza izy na iza izy satria hoy ny soratra masina hoe aza maninona aza mijangajanga raha miara mipetraka amin'ny olona tianao ianao dia irin'Andriamanitra fantatra ny anambadianao azy raha sanatria zany ka misy ohatra hoe mpifankaty kanefa miaraka amin'ny ray tranao ataovy raharaha fa tsy sitraka Andriamanitra nipetrahanareo fotsiny ao satria na ny teny malagasy ara de zay hoe vadinony zany tokatrano iny tokatrano imaso tsy araky ny tokony izy izay zavatra zay de mitoy ihany ny fanazavany de ozy hoe l'interdiction divine tu ne s'applique à une variété de cas relation extra-maritale lay fifanaisana ivelan'ny tokatrano ny sexe avant le mariage concubinage prostitution fivarotatena ny homosexuel et lesbienne tsisy koa zany satria tsy hoe satria adventiste ianao na protestant ianao na katolika ianao fa ny tenin'Andriamanitra de maninona tsy mamelanao ho amin'izany zavatra izany natao hifanantonana lalandalina ny faraisana fosy saina ary vatana ny voalohany ny tenako ihany ny faharoa kosa nefa ny vatiko de tenako faharoa zay zany lay fifandraisana misy tenin'ny soratra masina io raha jeretsika dia hitatsika amin'ny baiboly milaza ny amin'izay fikatsahana sy filazana fitiavana izay eto mijanona kely et docteur Christina Towil, psychologue spécialiste de questions sexuelles et conjugales en Colombie-Britannique, manao an'izao zavatra ao de zao nambarana ny alitiavana mitsandrany midiana dia faran'izay tsara indrindra ny heritsaina ny fanaovam-pivady firaisana dia mampiena ny fisavirentan-tsaina ny fikaroana dia maneo fa ny mpivady afa-po amin'ny firaisana sambatra kokoa no ireo mpivady hafa iresaka amin'izy inona moa no mahatonga an'izay satria zao ny relation sexuelle entre mari et femme de zao tsy ny vatana fotsiny fa ninona ny fo sy ny say ny tena manontolo dikan'izany mila préparation zany misy ny olona alaim-panahy miady izy maraina de raha riva izy mba aninona isolutionevana an'le problème de maninona manao relation sexuelle am'vatanizy fahadisoana lehibe zany satria tsy natao amin'izay io zavatra io fa nytorohevitra de zao tokony isy préparation psychologique préparation physique
préparation sentimentale amin'iny ampivady vao tonga io zavatra tsy mety zany ninona tsy mitondra makay zany ny fiarahampivady tataitra ary zay no mahatonga azy reto hoe ny fanao dia mampiena ny fisavoratany fisavoritako-antsay matetika dia zao vita io zavatra io misavoritaka le olona satria nahoana tsisy préparation eto zany ianao raha ohatra anao an'izany zavatra miasa ianao maraina dia bon maman ok c'est soir efa maninona ny vehivavy dia mitantsika eo fa ny vehivavy a dia mila préparation izy ny lehilahy vao maninona masony fotsiny misy zavatrana taitra izy fa ny vehivavy ane tsy zay e ka raha ohatra ka hoentinao amin'izay ny vadinao dia mise sentir ao inona izy anaiky anao izy elle n'est pas encore prête tsy anaiky anao izy matahotra ianao hoe matahotra izy hoe tsy mba afaka any aninona isatisfaire ny vady koa dia maninona ihany izy nefa rano manaiky any izy manaiky à contrat cœur dia eritreretinao mety miteny anao zany mba manao an'izany any atao tokantrano fa ahoana ary fa mijaly izy tsy mahita an'izay zavatra zay izy eto zany dia zao raisity fa tena zavatra lehibe tokoa les relations sexuelles tissent un lien affectif très fort qu'aucune autre activité n'est capable de procurer tena mampaninona mihitsy zany izy io maninona mitise inona moa mandrary inona fifandraisana lamina tsy misy activité mihoatran'io mety afaka ahatonga an'izay inona zay fifandraisana izay eto zany a zava-dehibe ho an'ny vady adidy ara-manana ny faisana io zany tsy misy hoe lahy ihany na vavy satria izy hoe aza misara-panina anao tsy amin'ny andro fafa ny fanekenareo aza misara-panina ianao misy teny anankiray tsy hoe aoka samy anao zay tokony satria ny tenany tsy anazy fa ny vady ny ary ny vadiny tsy amin'ny tenany fa anylahy ihany koa eto zany aza mihevitra vadiny aza titena ka ny anao ihany mahalala olona ny zavatra rehetra ozy izy azoko atao fa dia ary maso araka io teny ao amin'ny Korintiana fa ty misy teny anankiray tsara ho fantatra pour l'homme l'énergie déployée pendant un rapport intime équivaut à celle qu'elle exige une partie de golf max de 6 km ou 7 km qu'il transporte lui-même ses bâtons eo zany malala olony ary malala ny tokony atao vehivavy 20 minutes d'activité sexuelle modérée brûle environ 93 calories plus qu'une promenade à pied de même durée 2 km azo nareo tsara am'izay zany izy zavatra natao le izy ary tokony atao mpivady fa saingy misy inona misy cadre tokony ho respecter nisy fanontaniana rehefa nanao an'ity fifanantia pasteur mety ve ianaovana an'izy io sabata zoma arivo vendredi magnifique dia ozy ny fanontaniana ka le izy ane commencement zany masina e ka tsy tokony atao fa itenka tsy masina masina sa tsy masina ka ny masina atao amin'ny andro masina maninona masina kokoa fa za zany miteny anareo azadino fa 7 km de marche et 2 km promenade avec 93 calories very consommé hiafika zavatany Jehova ianao raha pitso matro fotsiny satria maninona ianao satria reraka ianao bibliquement zany a tsy misy hoe tsy azo atao fa ny men'Andriamanitra fahendrena kosa ianao a aninona
le zavatra masina lasa gasy le inona le sabata dikan'izany malalao malalao hitanao le tombotsoan'le izy le mahafantatra an'izay ahoana moa na ampianarinao ny olona rehefa tsy fantatrao zay ilaina zany mahafantatra an'izay mampidina ny tenanao ambanino ny biby ny tsy fahalalanao ozy amin'ny anabavoetra voasarina ao anatin'ny fanambadianao indraindray fahotana faran'izay mainty indrindra betsaka amin'ny lasin'ny vehivavy mitony tena kristianina no manala voninahitra ny tenany amin'ny fanarana-po amin'ny filany ary mampidina ny tenany ho ambanino ny biby koa satria mpivady izy ireo dia very ny fatsy manota izy amin'izany hitanao le izy ny intempérance zany dia ino c'est un péché flagrant mahitsy dia mieritseritra ianao fa zany amin'ny vadiko zany fa saingy zao rehefa tsy hainao le izy dia lasa manota ianao amin'ny zavatra tokony anome voninahitra an'Andriamanitra eto zany fikarohana ty hoe manahoana ny firaisan'ny mpivady arakaraky ny taona arakaraky ny malasy mahavavy arakaraky ny fahasalamana amin'ny akapobeany 20 taona dia miteny an'io izy zavatra masina mitondresantsika iveriko tsy dia anana fisainana malotolotra tsika 20-30 4 fois par semaine 30-40 3 fois par semaine 40-50 2 fois par semaine plus de 50 ans une fois par semaine inona dikan'izay mba hahatonga an'le zavatra masina anino ho tsara eo aminao le izy fa rehefa tsy hainao le masina ka tsy hainao mampiasa azy dia taka ny antsy io rehefa tsy hainao mampiasa ny antsy hoe amin'ny ena sy amin'ny anana ihany dia aminonao inona aminonao olona dia zavatra masina avy ny ataon'ny satana zavatra tsara sy masina ny sabaty ny ampafolony ny fiarahany lasa vady amin'izao fotoana izao dia efa ataony inona ahodiny izy io tediavany fomba mba hahatonga an'izy tsy ho amin'izay zavatra iny mahita sara mifaritaka be dia be le lasy vehivavy mitadika anindrindra ary dia mampana hoe mitaka an'le izy mivady amin'le hoe préparation afaka mijery sara tena film pornographie zao dommage tena natahotra ny tsy namoako azy fa misotranao ny zava-doza indrindra ozy izy ka mahatonga l'esprit bassesse amin'izao fotoana izao dia nisy sary zay tokony navoaka teto fa nyfafako dia ozy hoe nisy lehilahy anankiray zay ny violé teo amin'ny 20 000 étudiante dia rehefa nijerena dia vokatry n'inona fijerena an'ireny sary mamoafady ireny getso zany alefa n'inona ny apelina amintsika fadio tsy zany mihitsy ny préparation ny mpivady ka n'inona ka iondana na mijery ireny zavatra eny ny préparation ataontsika eny dia zay le hoe préparation psychologique ilay fifandraisanareo mivady ataovy tsara raha misy disadisa azonareo raha misy fanolanana raha misy zavatra tsy mara aoka aloha janona ny zavatra réglé aloha n'inona ny différent anareo mivady rehefa vitsy zay le préparation dia zay vao miditra amin'ny zavatra tahaka zay fa misaotra betsaka ny ray aman-dreny satria tena zay tokoa le mila préparation ary diretra dia ny adultère le hoe relation avant le mariage dia voaingana misy na izy tena le izy ane ary napetraka ny tanora tako hoe izy ane pastera mba mila entraînement ianao ary mialatsiny a miteny anareo amty mialatsiny tsy midévoile ny famille koa fa misy anankiray tsy rahalako aloha izy fa ny famille azo atao hoe proche aby rehefa lehibe ny zanany deozy izy zao lisy midahany raha manao sita fa hiditsao amin'ny fanambadiany raha rehefa orinao tsy zavatra fantatry rahanao andana aloha ny miaraka amin'ny vehivavy dia mba ataovy daholo zay tokony atao rehetrarehetra avy eo rehefa mba miditra ao tokantrano efa maninona mba efa mba maharaka mba efa ampy zay hitanareo éducation manao hoana moa zany éducation manao hoana zany
Ny Baiboly dia miteny hoe relation en dehors du mariage, avant le mariage, extra-conjugal, non, catégorique. Zany miteny aminareo fa zany olona akaiky azy zany a manana ny maizy azy zany chef de service any zany, chef de service zany kanefa manahoana zany no atao. Ary zay le titenena raha tsy ampianarina ny fiangonana zao dia karazan'olona tahaka zany le ninona ny ampianatra ny fiangonana dia ozy ny fiangonana mara zany satria inona diplôme ny olona io, inona ny asan'io, maro zany. Ilaina ny mampianatra an'izy. Na ny ray ny lehilahy izy dia misy réservoir amin'ny tahiny matetika dia feno izy isaky ny 48 heures. Ary mora mirongatra ny filan'ny lehilahy fantariny fotsiny. Raha matahotra ny toe-draza ianao maka toro-hevitra ny tokote. Eto zany dia zao. Zay ny lehilahy zay. Zay ny lehilahy zay. Tokony ho fantatra. Ary ny vehivavy dia tout à fait le contraire an'izay. Tsy mitady firaisana loatra ny vehivavy. Tokony ho fantatry ny lehilahy koa zany dia tokony misy respect izy. Tsy ianao mihitsy ny teny hoe ianao mivadika tena. Aza manao an'izay. Fa ny natora ny vadinao mihitsy ny lasa mise en jeu. Zay ny mahavehivavy azy. Kanefa dia zay foana ny maninona. Zay foana no ataonao matraka azy. Mivadiko zao, mivadiko zao, mivadiko zao. Tsy tokony anao an'izay ny lehilahy. 20%, 25% ny vehivavy manambady dia tsy mazoto loatra. 2% ny vehivavy eo zany raha diretika dia zao tsy dia amin'izany loatra ny vehivavy. Ary zay no tsy tokony hampasika ninona hampasika amin'ny lehilahy ny amin'io zavatra anankiray. Misy fotoana manokana ozy izy tena tsy mitovy ny vatan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa ny mpitiavana sy tambitamby ary filaminantsaina ny tiadavin'ny vehivavy fatratra noho ny ninona noho ny firaisana. Aztsika zany misy zavatra goavana zany hitatsika eto hoe ahoana tokoa moa zany ny na ny fahavonona ny vehivavy aza dia tsy mitovy. Ozy hoe psycho-affectif ny ilaina mpiatsaka amin'ny fihetsem-po sambatra andray fitiavana dia izay. Ozy hoe rehefa midina ambony faniana fa tsy rehefa miakatra ambony faniana. Eto zany no tena zava-dehibe. Tena apetraka tsara mihitsy zany hoe maninona tsika miresaka satria zavatra manahirana loatra io zavatra. Ary faly azy satria mba nanana fotoana ifampiresana zany amin'izy aminareo. Fa be dia be ny fampianarana momba nyity inona moa ty fitiavan'ity. Raha teny tsy teny aminareo fotsiny fa révérend ane zany miteny hoe la relation sexuelle c'est un péché obligatoire. Ny adultère dia zao azo atao io satria betsaka ny fisanam-panambadiana navotany. Dia ahoana moa ny tenenana amin'izany ao amin'ny fiangonana tsy maninona fa mahazo maninona mahazo miodina zany le raha satria zao mety ho reraka koa le vehivavy. Ianao nefa misy inona ao anatinao misy envie ianao andana aloha makarikely amin'izay raha matoko tsy dia maninona loatra. Raha jerena amin'ny saina ohatrany tsy taitaitra zany amin'ny taitaitra zany dia maninona tokoa manome alala. Kanefa ahoana tsy zay misy, tsy zay misy. Fa Andriamanitra mity reto dommage tsy hitako tsy tafiditsy eto le izy fa misy teny anankiray ary menareo fotoana kely fotsiny mba ahafahako mijery an'izy ao anatin'ny fotoana fokely fotsiny. Tiako aseho anareo izay inona moa izay teny zay malasa saina le izy ary tiako mba hifampizarana amintsika ary izay no entiko amarana anazy. Voilà. Un excellent amoureux, c'est celui qui peut satisfaire une femme toute sa vie et qui peut être satisfait par une femme toute sa vie. Un excellent amoureux, ce n'est pas celui qui se promène de femme en femme ou de homme en femme, n'importe chien
n'importe chien peut faire cela. Azonareo izy ny olona tena tia dia zao maninona ozy izy satisfait afa-po amin'inona amin'ny vehivavy anankiray ary ny tena ny vehivavy tena tia dia afa-po amin'inona amin'ny lehilahy anankiray ny lay matsy dia maninona ohatrany hoe tena tianao satria lasa ry ny zavatra ny teneny de ozy izy na ny maninona aloha izy na ny alika aza afaka maninona manao tahaka an'izany mino aho fa misy veterinete dia mahita tsara ny alika fananay ny alika ohatrany manome lesona ny olona satria mbola tsy mahita alika lahy nanaraka io alika lahy sa ino fa nahita dokotera fa tofiro raha vo misy an'izany fa efa loza efa fambara ratsy kanefa ozy izy raha misy lehilahy mandeha mitetitety any amin'ny vehivavy na vehivavy mitetitety any amin'ny lehilahy ny alika koa manino ozy izy afaka manao toy izany tsika tsy alika fa zanak'Andriamanitra ny fanondreko mba tsy olana ao ny fiangonana no amin'ny tokantrano zany hoe saraka po satria zao tsy afa-po tamin'inona tamin'ny vatana tsy midika le hoe afa-po dia hoe fanafodiny dokotera maraina taona rivo tsy zay fa le hoe afa-po dia zao fo say fanahy fitiavana zay ny raha mivady men'Andriamanitra tsika ty takaivyty nahitantsika zavatra maromaro fanatenako raha tsy ho problème atsika ny vola tsy problème atsika ny avam-bady tsy problème atsika n'inona ny serasera tsy problème atsika n'inona ny fahasarotam-piara za tena hoe tsy sa misy ary-piara ny vehivavy ireo lehilahy fa zao fahasarotam-piara taka ny anisa mitiavan'Andriamanitra atsika ary amin'izay fotoan'izay ho spesialy na tokantranotsika satria namitsoko azy zareo zavatra eo amin'izao fotoana izao ka mamely dia mba afaka miteny an'izao hoe elo izany reny satria mba efa satria efa nomen'Andriamanitra tsika amin'ny takaivyty tsy fantatra hoe mety misy fanontaniana venareo fotoana zany zao a tokony iravatsika fa zao raisy le fanontaniana dia ezaka ny amaly azy alohan'ny intervention madame arapitso dia mitenenao a ohatra zany jangajanga ianao ohatra zany nalota ianao zany nalota tamin'izy tamin'izy nalota amin'ny tenany ary izy amin'ny tenany dia apetrako fotsiny izy tsy micontredire an'le pasteur ary tsy tia fantatro izy le pasteur fa zao fotsiny teneniko manahoana zany ianao sy ny vadinao manahoana anjaratsika fotsiny mipetraka fanontaniana hoe tokony hiteny sa tsy tokony hiteny ary zay le hoe
zavatra rehetra koa dia mila amin'iny amin'ny fotoana diso ilay hoe diso tsy haitsika mandray izy ny marina rehetra tsy filaza diso ny marina rehetra filaza zay izy ny marina rehetra filaza fa amin'inona amin'ny fotoanany ny marina rehetra tsy filaza raha tsy amin'ny fotoanany zay le izy azonareo raha tsy amin'ny fotoanany izy tsy mety taka ohatra hoe maty ny dadana izy maty ny dadanao ny andrininy andro fotoanany de fotoanany zao hoe olombelontsika tsy mahay nafalena hitanao fa miaina tsy mifavitra efa ino zay préparation lino préparation le fotoana rehefa aveo amizay vo manino ka de zay maiza amin'io zay le fotoanany tsy tenenina le marina tenenina ny marina fa amin'inona amin'ny fotoana fa aza tenenina izy raha mbola amin'inona raha mbola tsy amin'ny fotoanany zay toute vérité n'est pas bonne à dire raha ohatra ka tsy approprié l'inona ny fotoana sy ny circonstance ray aman-dreny farany alefa so te hiverina le tany amin'le lohevitra voalohany a raha tsy mandiso le fitenenana le hoe ny vady dia cadeau fanomezana ran'Andriamanitra fantatritsika tsara fa tamin'ny andro taloha eny mety mbola misy ara ankehitriny le misy le hoe indray aman-dreny manendry vady any zanany na tiany na tsy tiany matetika reny tokantrano reny moa dia fantatritsika fa tsy dia sambatra loatra reny matetika satria tsy safidan'le vady zany le vady na lahy io na vavy ahoana ny fipetraky le hoe fanomezana am'izay mbola azo lazaina fa hoe fanomezana zay am'izay na tsika raha hoe mahita zay ohatra nefa hita tena hoe tsy maintsy mifanimotra le lohevitsika le hoe le sotora raha lehilahy 100% zay nidiran'Andriamanitra de aveo le faharoa atao ratezana atao ifamena ny fahatelo de inona le hoe netiny talemeza netiny tany amin'ny raha lehilahy intervention divine eno sika zany zao ary zay le olana mitady vaolana damaseva sikina ny natao ary za mino fa tsy de hoe mauvaise foi izy ny nanao an'izay fa zay no mahitany fa nety zay de nataony kanjo nanao nitsana tsy nety dia am'ireny Andriamanitra tsy mijery fotsiny tsy nitaza fotsiny fa mitady inona nanome solution tena izy eo am'ireny rehetrarehetra reny de misy zao le za tena miteny fa misy any tena tao anatiny tsy fahafantarana mihitsy ny olona sa hono izy anareo am'ireny Andriamanitra tena minitsy malala n'inona ny androtry fahalalana fa raha ohatra kosa amintsika reto zao mbola misy hoe bon amintsika reto zay nandalo am'izao mbola hitery hoe tia zanako aiza ny zanako reto tsy maintsy atao maninona tena hoe atao lovatsy mifiny za mety mino afa de zao tena ho tsarain'Andriamanitra am'izanytsika et nous sommes responsables entièrement responsables ny amin'ny mety maninona mety ho vokatry zay sy zavatra am'seo fa raha ohatra kosa mety tsy nafantatra le olona de eo Andriamanitra ary misy amin'izy ireny mety maninona ihany mety miréussira ihany satria tena maninona le izy en bonne foi nanaovan'le olona azy tsy fantatra fa rehefa fantatra kosa le izy amin'ny fotoana maninona afantaranao an'iny de responsabilité engagénao am'izay zavatra zay eny any raha ia de roa tsy hovaliko angamba ny anareo fa mety narampitsina ivetrena matsapa zao fa efa misy taona daholo zay aby efa misy 10 taona 10 taona 20 taona 30 taona nanambadiana zavatra azo atao zany zao mety am'izao de hoe justement fa nefa matsapa pasteur satria andron'ny vahaolana androany no tena tsy ampy de afaka malagasy tsisy préparation le mariage
ohatran'izany sa nde ohatr'izay fotsiny dia haly vao mamboatra Misaotra betsaka. mangataka ho an'ny tanora zay anankiray dia fanontaniana faharoa hoe ahoana ny amin'ny atao hoe célibat satria izy koa ny manambady misy ny célibat Misaotra betsaka. Za zany tena miteny io ndray mare pasteur eo. Za zany ara zany antsainareo manao mariage. Za tsy manao mariage. Raha tsy miresaka amiko 3 volana mivady. Azonao izy. Dikan'izay dia miresaka zakanao tsara ve raisiko tsara mihitsy. Bon, ianao 17 ans, le ramatoa 25 ans. Zakanao tsara. Zakanao tsara. Mety aminao zany ka. Ianao ane zany 30 ans dia le ramatoa firan hitantana anenao hoe azadiny fa ivehivavy io ane rehefa miteraka ray roa dia maninona. Io ane zanoko 9 ans. Dia izao kanefa za zao mbola maninona. Za zao mbola ohatrany jeune fa izy ohatrany efa ohatra tiako tenenina zany ilaina maninona le izy. Ilaina fantatra zay atena tsy maintsy ampianarantsika ninona ny tanorantsika zany. Fa tsy rehefa tonga ao izy mitsoraka ao anaty piscine tsisy rano. Azonao mitsoraka ao anaty piscine izy mieritreritra izy fa ranony ao tsisy maninona. Dia mivoaka za tsy hanambady soa. Ohatrany hoe fanambadiana ny ratsy. Ny préparation ao tsy mety dia ny fanambadiana maninona zay zao fa ninona nambady. Misy raha dikan'izany dona tena faly be maitsy ny satria tsapanareo zany zao le inona le tena hoe fa maninona zany tena tenanao miditra atao le tsika tsy afaka iteny hoe takany hoe lamba bazary izy io ka hoe misy filiperiva voalohany dia aloha soloana fa rehefa une fois ianao miditra ao dia tokony maninona fato misy raha tsy matinareo tombontrisy dia tokony mba ino vadinao fa mampalahelo tena tosekely maitsy ny azy mivady a tena nalahelo un mois izy un mois natao mariage le tovolahy nafinaritra tovolahy kely mafinaritra mihitsy un mois niteny taminay izy fa hoanao tsy taposiko hoe ahitanao eto fa eritreretiko zao fa efa aizy madamaitsy andrika izy tany amin'ny mariage andrika fahoana tena tsy maintsy en instant de divorce zao izy ahoanao a zanaka adventiste daholo de père mère na ny andalo na ny akila un mois za ahoana tena fona alohanao fa tsy fantatro izy tena nalahelo mihitsy a tsy fantatry ny vehivavy koa ny hoe manambady fa vita ny soratra vita ny raharaha any amin'ny boîte ny tovovavy vita azonao elle est déjà mariée hitanao izy marina mihitsy tena hoe mila préparation ho amin'izany ve ny fiangonana ka dia raisy miandraikitra pastera forme ny fiangonana fa raha azo atao a ianareo zany zao minina formateur nareo zany zao ary faly be mahitsy ny a fa atao amin'ny tsara sotra zany zao a misy firyamizato reto formateur reto maromaro omeko anareo ninona omeko anareo donné rehetrarehetra ampina tsy maninona mihitsy multiplion atao photocopie tsy olana mihitsy miazo ny tanora any amatsy ozy ny tanora efa defaze nareo hoe tsy maninona defaze tsika fa tsy tena raha tsika dia lo mampianatra farany nefa ao am'baiboly vakina aloha Andriamanitra nafanatinazy eo omena milaza hoe mety tsy mety diso izy disoazafoa dia olona nalaika ny fanambadiana koa ray aman-dreny zany mety tsy nahalala ndray izy ohatrany tsalipaka ny hetsy satria nefa io Andriamanitra nafanatinazy raha azoko tsara mitsy ny normal ny tena tompony fanambadiana ny Andriamanitra sao ozy nareo ary
il est parmi les invités, hein. Jesosy tao kamo io no mariage voalohany indrindra tena ny invité izy dikan'izany a mi-intéressé a Jesosy mihitsy ninona fanambadiana ka raha azony atao ratsonao izy ho ino moa intermédiaire dia maninona anao izy fa rehefa izy anao bon aleo jouer rôle reny ty fatao tany fa zao raha voadonany ianao a tsy mbola mafoy anao fa mbola hitro foany izy miteny izy venao hidronany zay ny mahafinaritra azy fa ity le mandeha tya le tsy fahalalana ho ale izy zay ny fantany olo zay ny kolotsaina tamin'izay ary nandeha tamin'ny fahitsiana tokoa izy misy aneny atao hoe erreur de bonne foi sao ozy nareo de erreur de bonne foi tena nanao erreur fa maninona bonne foi andriamanitra maninona mijery ny any amin'ny fo aza rarotona koa izy ka erreur de bonne foi koa ty ny célibat amalalako azy ny atao hoe célibat dia zao ny atao hoe vocation célibat tompokoa dia olona anankiray a zay tsy naninona tsy mbola amity sexe opposé aminy tsy mety intsony zany raha olona sy mafaka taria dia arao célibat tsy mety intsony zany hoe za voadonanzay dia hiditra religieuse tsy izy zany fa ny vocation célibat selon la Bible dia olona zay naninona tsy mbola nity sexe opposé aminy fa tonga dia nanoka tena ho anninona miasan'andriamanitra ka raha manana célibat ianao anontany tena vocation vile izy fa raha ohatra efa nity ianao toy izy ody dans le cadre normal azitsika ataotsika hitsangana isaorako manokany ianareo naharitra hatramin'ny farany a tena faly a satria zava-dehibe ho atsika izay ary mino a fa anamboatra nytokantramotsika nydika rehetrarehetra mirary toromasomamy fa finaretana feno ho atsika tsiraray avy eny ara hitsangantsika dia andao a anao ny hira arovy ao tompo a dia vavakatsika Sotranao zay satria tombontsoa manokana nomenao anay tamin'ny takariva ity tena tianao hidirana tokoa ny fiainanay amin'ny antsipiriany satria nahoana tokoa moa zanakao lahy sy zanakao vavy zay mba tianao amin'ny fiainanay eto amin'ity tany ity mba ho fitaovana sarobidy izy ary tsiraray avy mba ho fitaovana sarobidy ny tokantranonay ny fiainam-panambadianay ny fiainanay menakavy tompo malalo entina eo anatrianao ny fianakavianay manontolo ny vady andefomandronay ny zanakay ray malalo meno fanainao masina zay ka ny torohevitra rehetra toromarika rehetra nraisinay teto amin'ity toerana ity mba tsy fandanim-potoana fotsiny sanatrian'izany ireny fa tena fanamboarana anay ary ampio zay mba ho sa eo ambany fitarianao eny mba hanao ajustement eo amin'ny fiainanay tsy ho vitanay nefa zany fa mila ny fanainao masina zay mila ny fahendrena avy aminao zay tompo tianay maminay loatra raha mba ho tokantrano mamiratra ny tokantranonay mba ho tokantrano tiany anjelina ovangina ny tokantranonay mba ho somidanitra kely ety amboniny tany ny tokantranonay tompo no ny famindrapo sy ny fahasoavanao mangataka aminao amin'ny fomba manokana mba ho takan'izany tokoa ny mitokantranonrehetra zanakao rehetrarehetra ireto ka rehefa mijery mitokantranonay manodidina dia resy lahatra fa moninao mitokantranonay ianao ray malalo
reo tsy nety rehetra hatramin'izay vitanay mety nataonay tao anatin'ny tsy fahalalana mamelany elokay mamindrafo aminay amin'izao fotoana izao tompo aintsio ny dianay ary aza mitahiry eloka aminay ianao fa aoka ho toy ny tsy manatsiny ny tokantraminay tsiraray avy ray malalo mibetsaka ihany koa nefa tsy nahafantatra mbola tsy naheno ataovy fitaovana sarobidy azonao ampiasain'izay tsiraray avy ahatonga ny tokantrano hafa ahita ny voninahitra ao ray malalo alina ny andro mety mbola lavitra ny maro aminay mangataka aminao no ny famindram-posiny fahasoavanao ny ajerinao any hitantarany izy ireo tsiraray avy ka tsisy loza eny an-dalana totsomatsara ny tokantrano menao ny anjara sahaza azy tsiraray avy amin'ny lafiny rehetrarehetra dia andalo mialina fieno fahafinaretana eo ambany fijerinao zay ho foazonao amin'ny tena salama mampitso ahafana miomana volidera isan'ny mizay voninahitra naranao aty amin'ny efitrano masina ray malalo raha nisy fisainana nisy fiteny nisy fomba mety nampaleno anao voteninay teto amin'ity toerana ity mangataka ny fanadiovana avy aminao tanterak'izay teo izay tsiraray avy noho ny amin'ny anaran'ny Jesosy no anonana sy angatana izany vavaka izany misaotra ray malalo amen